Manatra ny araba toko lasy toko vavy amin'izao aliny alahady efaraika ambin'ny folo ny volana May izao tonga totokatrano indray ny fanarana mahery amin'ity alina ity manasanao ampananjanary anaraka izany hatramin'ny farany indray. Miarabanao mbola miarabany koa antsika rehetra ampity fanatanjahantena ny tontolon'ny baolina kitra no resantsika lavalava amin'ity ariva ity izay nitarika ny sain'ny be sy ny maro ny resaka Barea Madagasikara eo ihany koa ny hoe hany mahajanga no ataony lalao sa etsy mamasina nefa mazava aloha hany mahajanga teraka resabe izay rehetra izay tamin'ity herinandro ity. Resantsika ihany koa nefa mandidina ny fanomanantena ny Barea Madagasikara hayatrika io lalao amin'ny ogana fifanitsanana ao amin'ny kanina 2024 io afaraky ny voalaza zany dia hany mahajanga amin'ny fahavala 20 volana May avy no tanterahana ity lalao ity niteraka olana izay satria ho an'ireo mpikambana sasany eo anivon'ny komity mpitantana hanapetraka hitantana sy hanomana ity ekipam-pirenena ity dia tsy voalaza fa tsy nahita amin'izy ireo izay fanapakevitra andraisina izay ny avy amin'ny fédération sy ny ekipa teknika ampitantana ny ekipa malagasy moa dia nilaza fa lafin'ny teknika izay indrindra no nandraisana io fanapakevitra io. Ny afara tamin'ny anona koa izy ity namana mbola tiana ny afara tamin'ny fametram-pialana ireo filohana kluba izay tafiditra ao anatin'ilay komity manomana mikarakara ny Barea zany ho fitinina aminao ao anatin'ity fanadihadiana ity ary izay rehetra izay. Tamin'ny farany herinandro iny dia nitondra fanazavana amin'ny antony safidianana ny mahajanga amin'ny fanatanterahana ny lalaon'ny Barea sy ny ekipa ny Uganda ny 27 May ho avy izao ny eo anivon'ny fédération sy ny mpitantana ara-teknika ity ekipam-pirenena ity. Tamin'izany no nilazan'ny mpanazatra fa ny lafin'ny teknika no nahatonga azy ireo safidy ny anaovana ny lalao any amin'ny renivohitr'Iboy. Nambaran'izy ireo ihany koa fa sarotra amin'ireo mpilalao malagasy mila ravinahitra any ivelany ny lalao amin'ny kianjan'ny Mahamasina noho ny tsy fahatombanan'ny bozaka ilalaovana. Tena marina dia any Majanga zany ny baolina ary ny comité de gestion no mifidy azy hoe any Majanga rehefa nijerevana zany critère rehetrarehetra dia nataony safidy tsy à-l'unanimité ilay izy fa nisy nanaiky aminazy zany dia fa rehefa atao zany hoe ny fifidianana hoe iza ny nanaiky iza ny tsy nanaiky ohatrany amin'ny démocratie reny dia any Majanga zany lany fa zay critère zay ny critère technique no tena nalaina tamin'ilay satria rehefa nanontaniana ny mpanazatra dia mpanazatra tena nanazava mihitsy hoe any mety kokoa amin'ny joueur na amin'ny resaka moral raha resaka ara-teknika. Safidy teknika ilay izy satria raha ny lalao rapport alahina teo na ny lalao tany alarobita amin'ny Afakomaly na ny lalao teto Mahamasina dia tsy nahafahana mampiasa an'ilay baolina ambany aingana zany izay manavanana antsika malagasy zany dia zay no anisany safidy hoe aloha milalao any amin'ny kianja tsara zany ny mpilalao Barea de Madagasikara na ho an'ny Barea de Madagasikara na ho an'ny KNAF zangamba ny raha nahita teo fa samy sahirana tsy dia tena hoe nahitana endri-dalao manahoana eo amin'ilay aratsy ny kianja an'ireo zany angamba mety ho vita tsara ihany ty kianja Mahamasina ity dia mety foana ny lalao irasan-teny zay ho tadiavintsika sy tiantsika moa zany dia fanindrinay zany mba hanamboarana ny kianja Mahamasina ity fa raha ohatran'izao tsy tafavoaka indrindrandrindra mpilalao antsika zay antiheran'ny fanafiana dia mpilalao avy any ivelany tahaka ny Bolida, Ima, Carolus, Ibrahim, Badio, Dafia dia efa zatra milalao amin'ny kianja tsara zareo rehefa any andafy any amin'ny ekipa misy azy any dia rehefa tonga eto izy tsy maintsy ho sahirana izy amin'ity kianja ity zany dia aleo nanapa-kevitra mihitsy any Mahajanga ny lalao zany natao. Andan'izay anefa dia nanapa-kevitra ny hialatsy ao anatin'ny komity mpanomana ny ekipam-pirenena izay intsony ihany koa ny filohan'ny club Antana Formation ny ASDMA ny Egeco Plus. Ny tsy fitovim-pijery eo amin'ny fanapa-kevitra andraisina no tena nahatonga izany fisitana izany araka nambaran'izy ireo ho azy ireo dia tsy ekeny mbola fisian'ny fandraisana fanapa-kevitra akatsy ny arahan-dinika fa vokatry ny hevitr''olon-tokana. Namafisin'izy ireo anefa fa mbola hijano ao anatin'ny ekipam-pirenena ihany ireo mpilalao ny ireto club ireto. Resaka be an'ilay izy tsony fa tsy nitovy ny hevitra dia efa nijanona ilay mpitantana ny club dia manao izay hanampiana ampiambadika fotsiny izy fa sisy olona nefa baolina izay ny fanapa-kevitra any Majanga manotro nitsika manohantsika. Nareo président na club aiza ho aiza nefa le mpilalao anareo ve ho alainareo sa ho avelanareo iarona? Tsy possible zany tsisy
tsisy mpilalao alaina zany na ray vao miary izy ampinako le zany ny resaka fitantanana ny tsy fikevitra fa ny barea foana mba fa mino moa le joueur zany ohatrany tsy tena manao tsara zany nefa zay vao fampiresahanay teo amin'ny tribune teo hoe tokony manana chance le joueur hoe tena mamony tena mihitsy izy amin'ireny lalao ohatran'ireny fa lasa ohatrany miafiafy ohatrany tsy tena manao passe ny adversaire ary koa ny administration ndraiky sy ny entraîneur tokony teny ny entraîneur ery amin'ny bon hoe zao ny anaovana ny lalao tokony mivelatra anao tsy nahita lalao mivelatra mihitsy ohatsy dakadakana amin'ny baolina aizany izy zany fa zay ny teneniko hoe entraîneur koa tokony mijery fa aza apetraka forany amin'ny staff na ny tsisy iran'ny staff zany mikarakara fa mba anjaran'ny technicien mijery an'le baolina hoe inona ny lesoko amin'ny baisina teo tsisy endry dalao izy teo fa dia ny entraîneur zany tokony mane manova hoe ahoana ny anaovana azy